rehefa manala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo anieny fiadaniny ho aveloko zay mpiarabany zay dia rehefa miteny amin'ny manao hoe ho aminareo anieny fiadaniny dia hamaly ianareo manao hoe azo aminao koa ho aminareo anieny fiadaniny ho aminareo anieny fiadaniny. Amen. Manana teny roa hatao aminareo anio diavana. Ny voalohany dia fisaorana ary ny faharoa hafatra. Fisaorana. Ny voalohany teny dia ny fiangonana amin'ny mpanao salamo manao hoe misaorana Jehovah fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorana ianarany masina. Misaorana Jehovah fanahiko ary iza misy adononao mifitahiny rehetra. Arak'izany dia avaramarana dia nisaotra n'Andriamanitra noho izao taona vaovao 2024 izao isika ary dia faly miarahavatsika rehetra izay voly eto tonga manome voninahitra n'Andriamanitra. Ary raha ambara ny hoe isika rehetra dia ao anatin'izany isika mpianakavy filona ato anatin'ny fiangonana tarihan'ny blanc mpianakitra foibe sy secrétaire général ho an'ny ety amin'ny foibe tarihan'ny président sonadal rehetra ho an'ny amin'ny vice d'appartement tarihan'ny mpitantona ho an'ny amin'ny fitandremana. Ary ao ianareo ilay vondrom-piangonana misy nieritsekelo fa ao anatin'izany koa ianareo avy amin'ny fitoram-panjakana izay nasaina tamin'ny fanavana ary tonga tamin'ny fitiavana. Mahasolo tenany rehetra ianareo manam-pahefana tonga eto ary ampitao any amin'ny filoham-pirenena fa voarainay ny fialan-tsininy satria anisany nasainay tokoa izy fa tsy afaka androany. Mitsodrano atolotra anareo amin'izao taom-baovao izao dia niteny menantsika tamin'ny mofinaina tamin'ny voalohany volana janoary 2024 tao amin'ny Exodus 7:20 manao hoe ito izao manoloka anjely eo alohanao hiaro anao any an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Ho marina aminareo isam-patan'olona isam-pianakaviana isaky ny sehitra misy anareo aby re izany. Misaotra n'Andriamanitra indrindra koa no ny teny fiarabany sy firarian-tsoa natolotrareo ho any amianakavy no ny tenin'Andriamanitra ho fanino tongotra isy fanazavana ny lalanay ny fanomezana isan-karazany. Ary izany dia tsy izay nataonareo teto ihany fa irehefa narefanareo tamin'ny SMS anjato ny arabaty ary ireo efa namangino anareo vantana tany tokantrano na nataonareo tamin'ny fompionana samihafa. Hoy Jesosy taminay izay mandray anareo dia mandray aho ary nazovy no manome raha mangatsika na dia rany kapoka dia rankopy ihany azy hosotoy ny anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy dia tsy ho very ny valim-pitiana. Koa tsy ho very ny valim-pitianareo diavana tsy ho very ny valim-pitianareo. Misaotra n'Andriamanitra no ny aminareo zay no ny fankama aminareo ny fiangonana ka nandaminanareo ny fotoana isaky ny sonadam-paritany sy isam-pitandremana sy fiangonana mba hatongavana eto. Misy ny tena avolavitra fa ny polofonareo ndray fa ny avatiana tsy mahalavo tany. Misy ny eto akaiky tsy voatana ny raha tokantrano izay alaim-panahy isongona ny raha iombonana ndray. Isaorana ianareo riavana fa mazoto ny tanany firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fiham-pihavanana ianareo. Fa misaotra manokana izay rehetra ny sahirana sy ny sitiponitra nanao izay alavorariany ity fotoana ity na tamin'ny lafilinina na tamin'ny lafilinina. Iarahantsika mahalala riavana ny lanonana manetriketrika natao teto maly sy ny ately ny fotoana na hahafahana nomana ny toerana
saingy teo ianareo rehetra izay nanampy sy nanoana ary nanamora ny fanatanterahana ity fotoana ity. Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay naseho anareo koa voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady ny olona manompo ihany. Fa manana hafatra tiana ampitaina aminareo ary avana marana. Hafatra dimy no atolotranareo hoentimody fa tsy mody entina. Ny hafatra voalohany tanterao tsara ny fanavaozana. Ny hafatra voalohany tanterao tsara ny fanavaozana. Tompanavaozana ny tompon'andraikitra samihafa any amin'ny fiangonana, fitandremana, synodam-paritany ary foibe tsampana sy sampana sary asa FJKM ity 2020 ity. Koa mirary anareo hahatontosa izany araka ny torohevitra apostolika hoe mizaha eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tandrenenay hitandrona izany raha izany. Mamela hampatsiaro amin'ny fomba mandavy any fa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra mbola tsy feno 5 taona dia azo vidiana avokoa amin'ny andraikitra ilana olona amin'ny sehatra rehetra afa-tsy ho an'ny sampana izay manana fitsirika anatiny manokana toy ny sampana tanora kristianina ohatra. Koa na efa ny olona aza ohatra ny olona iray kanefa mbola tsy feno 5 taona dia azo vidiana oborao amin'ny sampana izy. Zay ny hafatra voalohany tanterao tsara ny fanavaozana. Faharoa toano tsara ny sekolitsika. Toano tsara ny sekolitsika. Araka ny fanapahan-kevitry ny mpianatra foibely avy dia hankalazan'Andriamanitra no ny faharonjato taona nijoroan'ny sekoly protestante FJKM isika. Araka ny efa nandara ny sekretera jeneraly teo. Hanao taratasy manokana mombo izany aho hoentin'ny solon-tenanareo amin'ny fivorian'ny mpianatra foibe amin'ny volana aprily. Fa ny tiana anafarana eto dia izao. Voalohany toano ny komity ny faharonjato taona ny sekoly izay najorontsika. Ny faharoa mandray sanjara riavana araka izay azontsika atao amin'ny famotana ny tsangam-bato izay ataontsika dia ilay ivitoeram-panofanana mpampianatra any Imery Mandroso Ambatondrazaka. Fahatelo ho anareo ao amin'ny foibe fitoran-tsekoly FJKM tarihiny tarify nasionaly. Ianareo talehan'ny fahampiadigny mpampianarana rehetra. Ianareo talehan'ny sekoly rehetra. Ianareo flankevitry ny sekoly rehetra. Ianareo mpampianatra rehetra. Ianareo ao amin'ny fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra rehetra. Ianareo mpianatra rehetra. Zavatra iray lomonja no angatahako aminareo. Zavatra iray lomonja no angatahako aminareo. Hoezaka hifarombonantsika rehetra hanaovana dingana mahatapa-kevitra, hanehoana finiavana iara-mentana. Dia izao avereno ao amin'ny sekoly FJKM rehetra ny fifehezana na ny disipline. Avereno ao amin'ny sekoly FJKM rehetra ny fifehezana na ny disipline. Mba hifarana ny tsy fahamarinam-potoana rehetra, mba hifarana ny tsy fahaiza-miaina amin'ny endriny samihafa eo amin'ny mpianatra, mba hifarana ny baranainy hitataratra amin'ny fitafiana sy ny fanamina na amin'ny toetoetra ny trano sy ny tokotany-tsekoly.
andefa taratasy manokana ho an'ny tale nasionaly mombo zany aho amin'ny mpierinandro ity ihany fa ho antsika vahoaka FJKM rehetra kosa toano tsara ny sekolitsika aveko eto mietaeta lalina afanatoko raha mitondra mitolo-kevitra hanamariana izao faranjato toan'ny sekoly protestante izao teo amin'ny mpianakitra foibia hoy aho hoe hanamarika izany isika ka tsy ho fihetsiketsehana no atao fa famadiana takila vaovao mihitsy mba tsy homenatra ny sekoly nitsony ny FJKM mba tsy homenatra ny sekoly nitsony ny FJKM fa misy hono atao hoe hono mba tsy fanafitoina fa misy hono mpitandro na FJKM misy sekoly FJKM eo mitoerana misy azy fa any amin'ny sekoly hafa no alefa mianatra ny zana misy hono mpampianatra mampianatra ao amin'ny sekoly FJKM nefa ny zanany tsy ampianariny ao fa alefa ny any amin'ny sekoly hafa ary misy kohono manam-pahaizana ambony miasa mafy any amin'ny sekoly hafa fa tsy mba mitondra ny anjara brikiny ato amin'ny sekoly FJKM hanaovantsika ezaka manokana amin'ny taona ity ny fitsabona izany aretina izany satria aretiny zany fiavana hiaona manokana amin'ny komite ny faharoanjato taona ny sekoly a mifampidinika ny amin'ny paikady miatrena izany zay ny faharoa inona le faharoa teo fahatelo ivelomo tsara ny fiombonana fahatelo fiombonana telo lafy no tiako mariana manokana amin'izany diavana voalohany fiombonana amin'ny fanatrarana ny vinatsika hoe ahoana ny vinatsika votosy filazantsara ny nosy Madagasikara isaorana ianareo miamiezaka efa natao diavana miezaka mbola ataonareo ankehitriny ary miezaka kasainareo hatao amin'ny vavy tena kasitana fa mandeha tsara miasa ny fitoerana fanofanana missionnaire miasa ny sampanasa asa fitoriana filazantsara sy ny JKM na Jesosy Kristy ho an'i Madagasikara mandeha tsara ny tafika masina ataon'ny FJKM mandeha tsara ny fanorenana vondron'olona mpiara-mivavaka mandeha tsara ny fanorenana trano fiangonana manerana ny nosy tena mafy miasa kanefa salonareo tsara riavana miafatra tany Tomasy tamivy ny fahadimampolo taona hoe mahereza fa ny olana misy foana fa ny fitoriana atao foana nandray tatitra avy amin'ny présidence sonataly rehetra ho rampitso ary hipetraka handinika manokana miaraka amin'ireo mpiara-miasa ny fandrosoana miasa fa tsy maintsy ho fitaitsika ny fanorenana fiangonana amin'ireo commune fito sy efajato fiangonana olona aloha ary fiangonana trano koa manaraka izay tsy maintsy ho fitaitsika ny fanorenana fiangonana amin'ireo commune fito sy efajato ny faharoa fiombonana amin'ny fanefana didy ankasitrahana manokana riavana ireo synodam-paritany sy fiangonana efa nahavita zato isan-jato sahady ny adidy amin'ity taona ity tsy maninona fa mahazo mitehaka manokana fisaoranan'Andriamanitra miampy izy ireo isika ary ampaherezina isika rehetra koa riavana samy ahavitany azy fa Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra ny fahatelo fiombonana amin'ny FJKM
sy ny FFKM. Ao anatin'ny herinandro iaraha mivavaka ho an'ny firaisampiny sy ankehitriny riavana manentana anareo hanatrika ny fampivavahana momba izany. Miangavy anareo président synodaly sy mpitandrina ary katekista délégué rehetra mba hanao digana voalohany hifanatona amin'ny mpitondra fiangonana ao amin'ny FLM fiangonana Loterana Malagasy, ao amin'ny EM Ecclesia Episcopale Malagasy na Anglikana, ary ao amin'ny Eklara Église Katolika Apostolika Romana mba hifanatona mitondra fiangonana amin'ireo fiangonana ireo ary ny toerana misy anareo avy hitady izay fiara-miasa azo atao. Fa manentana manokana atsika koa mba handefa mirakitra amin'ny aladin'ny FFKM sy amin'ny aladin'ny FFPM, fa tena ilaintsika amin'ny fampandehanana ny asa zany. Atero ao amin'ny FUBFJKM ny anjara rakitrareo ry havana ao amin'ny varavarana 800 varavarana fahafiry hoe fantatrareo zany no anaterana azy. Ao no aterina ny rakitra azo ho sy ara-dalàna ianareo hoentina mivetra ny fiangonana nanilaka anareo toerana fangoavam-bola ao amin'ny FUBRATEU. Fa ho fampaherezana antsika ry havana dia ambara ampanitretena lehibe fa amin'ireo asa iombonana amin'ny fiangonana hafa ireo dia ny FJKM no lohalarana amin'ny fanohanana amin'ny fanaovana ny rakitra hatreto. Ilombiango tsy araratsika zany koa mahereza ry havana. Iresaka ny afatra faefatra melony fany any. Ny faefatra ry havana dia hoe mivavaha tsara ho anazy. Ny faefatra dia hoe isaonantsika ry havana malala ny fisinyandro ray ombonantsika toy izao hitondrananay ambavaka amin'ny fomba manokana. Saingy mangataka zay manomboka izao isakala isaky ninona hoe mba hataon'ny fiangonana FJKM rehetra ao anatin'ny vavaka fangatahana fanoantsika orinan'ny toroteny ny hoe Jesosy mivavaka ho an'ny filohan'ny FJKM izahay. Atontsika amin'ity taona mafy ity zany, taona mafy izay naverimberindreo rahalahako teo, fa tsy maintsy iroloavana rano telo singy. Misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra isika fa ny angatahana ty izao mangataka aminareo ary rahalahy noho ny amin'ny Jesosy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba hiarahana ro miezaka amiko io amin'ny fivavahana reo amin'Andriamanitra ho ahy. Ao amin'ny Romana 5:10 zany. Zay ihany ny afatra faefatra. Ina moa izy teo? Fahadimy farany. Mijoro tsara ho vavolombelon'i Kristy. Fahadimy teny faneva mbola ianantsika hatramin'ny Aogositra 24 zany havana. Ho aza menatra ny vavolombelo no tombontsika. Farafahakely amin'reto lafin-javatra roa ireto ary mahafaly ihany nandreto misolo-tenanareo mitondra ny teny teo laza manao hoe volony zay ijoro eny toko momba anareo amin'ny fahavononareo ange ny herin'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ary miasa amin'ny fanahy masina. Fa ireto misy lafiny roa mba ty pampahatsivana anareo manokana amin'izany fijoroana vavolombelon'i Kristy zany. Voalohany vavolombelon'i Kristy amin'ny fahamarinana. Voalohany averiko eto ny fanambarana efa natao. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova ny fahamarinana manangatra ny firenena. Oabolana 7:30 andininy 7:30.
ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena. Ary ny toerana rehetra misy efizeteny ataovy hita eo ny fahamarinana. Aza atakaly vola na fahefana na voninahitra ny sato-voninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina ho anao indray androany. Araka ny Timoty faharoa faefatra andininy fahavalo. Aza atakaly vola na fahefana na voninahitra ny sato-voninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina anao indray androany. Izay rehetra mahatsiaro fa nania ka niaraka amin'izany fahamarinana zany dia asaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hibebaka ka hiverina amin'ny fahamarinana. Faharoa, vavolombelon'i Kristy amin'ny fitiava. Faharoa, eo alohan'ny zava-misy iainantsika tamin'ny lafiny politika tato anatin'ny roa volana farany aby dia mamela hampatsiaina reny ireto tenin'Andriamanitra ireto. Ny iray hoy ny tenina ampitondrain'ny tompo Paoly apôstôly ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andininy fahavalom-bifolo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Koa misaora n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nahafaly anao ary misaora n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nandiso fanantenana anao. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Izao koa ny tenin'i Jesosy Kristy tompontsika sambatra ny madio am-po fa izy no ahita n'Andriamanitra. Matio toko fahadimy andininy fahavalo. Ary koa efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mibabao an'izay manentsy anareo mamponga zanaky miranareo zany an-danitra ianareo. Tsy anjanako ny mitokoteny amin'ny fotoana toy izao ry avy fa aoka ho tatety foy aminareo kosa ny ampahatoviteny ny docteur Martin Luther King kantona Amerikanina mainty hoditra raha nitoviteny zany teny zany izy fa hoy izy hoe voalohany tokony ampitomboitsika sy ho kolokoloina ny fahaizana mamela heloka izay tsy manan-kery hoentiny mamela heloka dia tsy anan-kery hoentiny tia. Tsy azo atao na dia ny anomboka ho tiany fahavalony tena hoy azy raha tsy ekena diena tiam-pindroany fa ilaina ary tsy maintsy avaozona ny famelana ny helokin'ny olona izay manisy ratsy sy manao tsirariny amintsika. Tokony ho ao an-tsaintsika koa fa ny olona izay voafitaka miara ny famelezana mafy voadonany tsirarin'ny olo-tolika voan'ny fampahoriana mahatsirapina no tokony hanomboka mandrakariva no tokony hanomboka mandrakariva ny famelan-keloka. Mety angataka famelan-keloka ny mpanao ratsy mety ody ny sainy ka izotra amin'ny lalana be vovoka tahaka ilay zanak'Adana izy manana fomba-dobodoboka no ny fanondrena famelan-keloka. Kanefa ilay namana niarany loza ihany ilay ray be fitiavana miany any an-trano ihany no afaka hanondraka ny rano mafana mamelombelon'ny famelan-keloka. Ny hoe mamela heloka dia tsy milaza fa ho ditsy fantatra izay natao tamin'ny tena napetahana filazana sandoka eo amin'ny asa ratsy natao. Izao no marina tokoa
ilay ratsy natao tamin'ny tena dia tsy vato afaka isakana ny fifandraisana ny famelan-keloka dia hery manova ny rivotra iainana mba hahazona miainga indray sy manomboka indray fa nisorana entana na famelana trosa ny teny hoe havelako ny elokao kanefa tsy adinoponao vina zay nataonao dia tsy maneho naovina zay tena toetry ny famelan-kelo marina toa fa tsy hisy hahayana tino raha fanafahana tanteraka izany avan-tsaina no antsona amin'izany kanefa raha mamela heloka isika dia manadio izany hoe ilay ratsy natao taminao dia tsy mahasakana ny saina sy hanomboka fifandraisana vaovao toy izany koa tsy azosika ataony miteny hoe havelako ny elokao kanefa tsy teny fampiraharaha aminao intsony aho famotrana-pihavanana izany no hevitry ny famelan-keloka fiarahana indray raha tsy ao izany dia tsy hisy olona afaka ho tia ny fahavalana arakaraky ny aizantsika mamela heloka dia araka izany koa no aizantsika mitia ny fahavalontsika tapitrao mitoroteny Martin Luther King koa manao antsoavo aly ankehitriny ho amin'ny fahaiza mamela heloka amin'ny kristiana FJKM marehitra aza entina any am-piangonana hanimba ny asan'Andriamanitra sy ny fiainana fiangonana ny loko politika aza velaky teraka fifanapokavana amintsika ny resaka politika tsarovy ny tenin'ilay emperora frantsay malaza Napoléon Bonaparte hoe mandalo ny firenena mianjera ny seza fianganana ny toetra ny fiangonana mandalo ny firenena mianjera ny seza fianganana ny toetra ny fiangonana tsarovy fanobatisa amin'ny raisintsika izay mampiombona antsika dia ambony lavitra noho ny politika ho amin'ny anaran'i Jesosy mamela heloka mifankatiava isika indray aby avana malala no afatra hifametantsika eto am-piandohan'ny tao dia hotona sambatra ndraiky taona 2019 ity amin'ny fahatserovantsika ny tenin'Andriamanitra nomenantsika tamin'ny toroteny teo miaraka amin'ireo afatra ireo iny izy ahoana voalohany tanterao tsara ny fanavaozana ny faharoa toany tsara ny sekontsika ny fahatelo ivelony tsara ny fiombonana ny fahaefatra ny vava tsara ho anay ary ny fahadimy ny joro tsara ho vavolombelony Kristy ary man'Andriamanitra ireny ny voninahitra